Efa ndresaka ny zava-misy eo anivon'ny Air Madagascar zay antsika dia misy moa ny piasa ao anatin'izay kompania pitaterana Air Madagascar zay no miantso ireo namany mba hiverina amin'ny asa andavanandro ary anatsahatra ny fitokonana. Mbola mitohy ny fitokonana ataon'ny mpiasa eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagascar. Ho an'ireo mpiasa izay manatanteraka hatrany asany dia misy marina ihany ny fitakiana ny angan'ny fitokonana saingy tsy mety ny fanaovana fitokonana lava reny. Fahitako ny fitokonana dia aloha tomboko amin'ny voalohany nisy famarinana tokoa aloha ny zavatra nangatahany kanefa ny raha ny fitarasoany ankehitriny dia hitanay hoe lava loatra ka raha ilay fitokonana izay heverina ho fanafody entina hanamboatra ny orinasa dia efa mihamivadika ho poizina indray satria marefo dia marefo ny orinasa. Ho an'ny setra izay endreketako manokana dia ny fandraisana an-tanana ireo mpanjifa dia mahita izahay fa maro dia maro manarivony izy ireo no mbola voatazona eraky ny Madagasikara sy any ivelany ary vola be ny fandefasana amin'ireo amin'ny kompania rahavavy. Izaho zany dia mahita atoko amin'ilay teny vazaha hoe en direct ny impact financier zay misy ho an'ny orinasa ary fantatro dia fantatro ny fasahirana. Ankehitriny efa mihoatra ny 8000 raha ny fitotalin'izay hatramin'izay netombohan'izay ny olona impacté tamin'ny fijanonana. Misy tokoa ny antso izay ampitaiko amin'ny mpiara-miasa namana mangataka aminazy ireo ahako mba hiverenan'izy ireo miasa fa misy ataontsika hoe priorité angambany eo amin'ny fiainan'ny olona sy eo amin'ny fiainan'ny orinasa. Ny voalohany indrindra tsy manala ilay antony grevy hoe diso izy na tsy ary mankatoa raha ny tena marina kanefa kosa efa ela loatra ilay izy ka mangataka izahay mba hiverenana miasa. Efa misedra fasahiranana ny kompania pitaterana Air Madagascar ary fa tsy antoka goavana no ateraky ny fanafoanana ny sidina vokatry ny fitokonana. Maro ihany koa ireo izay manafoana ny famandrea toerana ho an'ny haute saison na ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahatany.